voninahitra ho an'Andriamanitra ririany ijoroako vavolombelona eto a dia mialohan'izay aloha dia misaotra an'Andriamanitra aloha satria tsara loatra ny tompo hoe tena tsara izy a fa tsy sekoly ty a tena nahitako soa be dia be teo amin'ny fiainako indrindrandrindra ny fiainany ara-panahiko indrindrandrindra dia nizoroako vavolombelona hoe tsy iraka HVKL ty zany a tena hitako hoe miavaka ty satria depuis za tany Madagasikara tao amin'ny assemblée somary mitetitety assemblée maromaro tany Madagasikara ohatra ny hoe MRE a CFAM Jesus famarinany fa hitako hoe tamin'ity zany tsy HVKL ty zany hitako hoe miavaka satria ny fitiavana no tena lehibe indrindra ato amin'ty iraka HVKL ty tena tsapako mihitsy hoe misy fifandraisana hafa mihitsy ato amin'ty iraka HVKL ty dia ny fomba nahatongavako tato amin'ty iraka ty aloha dia par connaissance zany dato tanjona satria za zany a alohan'ny angako tany Madagasikara zany alohan'ny angako tany Madagasikara aloha zany dia za zany a vao vita amin'ny bakako dia nataoko tato an-tsaiko mihitsy hoe zaho a Jesosy tsy handeha aty andafy aty satria tiako hoe satria zany ny ara-panahiko efa nanomboka efa mba azo hoe développé ihany satria za zany efa herintaona izay nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia za zany tena je me sentais bien zany hoe efa mba mahita ny toerako zany ao anatina assemblée anankiray dia efa mba hitako hoe efa midéveloppé ny ara-panahiko dia za zany teny tamin'i Jesosy hoe zaho tsy handeha any an-dafy a nefa mamanay a miteny hoe ianao izy vao vita ny bakanao a dia mila mandeha any an-dafy ianao any ianao manohy fianaranao a dia any ozy izy dia za zany ao anaty tato an-tsaiko zany ozy izy hoe ahoana indray moa zany dia hoe akatsy nefa ny tany frantsay zany tsy mivavaka tsy haiko hoe ahoana fona Jesosy fa za zany j'avais mal vu les français zany hoe ny aty c'est vraiment hoe satanique et tout comme ça fa tena hafa mihitsy ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako satria za zany a tamin'ty iraka ty dia nisy hafa mihitsy zany fitondran'Andriamanitra natato amin'ity tonga taty a za le 6 septembre dia nahita dato tanjona dia dato tanjona tamin'io a mba resaka taminy a makany an-trano izy indraindray tao amin'ilay toerana ipetrahanay dia naseho a zany témoignage ny pasteur Rodolphe dia ohatrany tonga dia liana be hoe waio tsara be kosa zany témoignage ty mpanompon'Andriamanitra ty dia ozy izy tanjona hoe izy io izy geka ho avy aty amin'ny 31 dia eveo dia ozy tato an-tsaiko tato hoe zaho a Jesosy a mila mandeha amin'io fotoana io za zany te hiona amin'ny mpanompon'Andriamanitra io tena hoe za zany tsy j'ai envie zany hoe amin'io fotoana io zany tena hitako hoe présence an'Andriamanitra sy ohatr'izany dia tonga moa zany fotoana dia tonga ihany le 31 dia tsisy za zany tsy mijery ny manodidina anahy hoe nanamako a tsy handeha fa zaho a handeha irery amin'io a fa efa izay teneniko tamin'i Jesosy hoe zaho a tsy maintsy mandeha amin'io dia teny tamin'ny tanjona hoe mba manao a le adresse le toerana io fa tena tiako alehibe io a io tena j'ai envie d'y aller dia teo zany dia tonga tao amin'izay a dia nahita ny taty mirindra joro hoe nanazavany sekoly tokantrano dia ohatrany liana be mijery hoe ty misy tena misy vehivavy tena mijoro amin'ny tompo a tena hoe j'avais pas vu ça hoe tsy naposiko aty France ahita gazy hoe tena samy mijoro amin'io tena hoe samy mijoro amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra sy ohatr'izany dia avy eo koa moa zany a pasteur Rodolphe le nisy en direct tamin'iny a
dia tena tsapako mihitsy hoe tena nahazo ny anjarako mihitsy tamin'iny satria zavatra je m'y attendais pas du tout hoe tena le tenitenen'ny pasteur Rodolphe zany tena tsapako hoe anahy mihitsy ny teny iny dia avy eo moa zany ny pasteur Nzakona nazava tamin'izay hoe izy misy école misy différentes écoles où izy ataonay école de prospérité, guérison, solution et tout dia mba nisy tato anatiko hoe dia mba andeha amin'izany juste pour voir fa je vais juste voir c'est question de curiosité de soif aussi tamin'i Jesosy hoe zaho andeha hijery an'izany fa sendra mba hoany hitondran'Andriamanitra anahy dia tonga teto moa zany dia tonga teto amin'ity sekoly ty dia sekoly famahana olana mihitsy no natongavako teto dia hitako hoe misy fanatrehan'Andriamanitra tena hafa mihitsy misy hoe mpanompona pasteur Thomas zany izy fotoana tena tory teto dia le tena avoaka zany tena ohatrany hoe ho anao mihitsy ho any ara-panahinao mihitsy le teny dia io zany za moa zany hoe tsy miteny fa eo amin'ny sezako ihany dia tena za mihitsy zao tenen'ny pasteur Thomas zany tena za mihitsy fa tena depuis hoe nanatrika sekoly dia hitako hoe mahazo aina kokoa le fana ato anatiko midévelopper tsara kokoa tena hitako hoe mba misy hoe mba mitombo dia nanizako anazy koa dia taloha za rehefa miatrika problème dia tomany ndraindray rehefa hoe misy problème kely dia mitomany dia tsy haiko dia mora le kivy foana zany tsy hay hoe on sait pas tena hoe kivy mitomany ohatr'izany dia nefany tsy tato amin'ity sekoly ty tena hitako hoe miaina am'le parole le tenin'Andriamanitra zany tena hoe iainana appliquena andavanandro le izy tena hitako hoe misy effet le izy c'est pas ouais on dit juste on parle et on dit juste comme ça oui oui ok fa tena hoe ny appliquer que le izy ary tena misy vokatra mihitsy le izy teo amin'ny ara-panahiko dia hitako zay angambany no azo teneniko fa akoatry hoe tena tsara ny fitondran'Andriamanitra zany tsara kineritreritra za zao mety mieritreritra hoe tonga tetsy dia hoe tsy ahita assemblée tsy ahita fiangonana fa Andriamanitra tena il sait comment faire et différencier oui izy c'est lui qui est au contrôle de ma vie et c'est lui qui izy sairana mitondra anahy fa za zany tsy tokony volonté ako mihitsy zany teneko amin'Andriamanitra fa ny anazy rehefa volonté dia volonté any hatrany farany fa za tao anatin'izay natoky nanana etaeta foana aloha tato anatiko tato hoe io sekoly io tena nahitako soa teo amin'ny fiainako io teo amin'ny ara-panahiko tena nahitako soa zany hoe tsy haiko ny milaza anareo fa misy expérimenter juste la vie avec Dieu fa tena hafa Andriamanitra tsy il n'est pas au bout de ses surprises tena il réserve encore beaucoup de choses même ho anareo zay mety mbola tsy nandrian'i Jesosy fa moi je vous dis ça tsy nanenina tena tsy nanenina je vous tsy nanenina fa nahitako soa tena nahitako soa et là même Jésus il est témoin hoe nisy vokatra tena nisy vokatra dia zay koa dia reto mpanofon'Andriamanitra pasteur Thomas taty mirindra koa hitako hoe mpanofon'Andriamanitra non za zao tsy hanavaka an'izaniza fa hitako hoe solone ray aman-dreny ara-pinoana zany tena mame conseil tsara hoana tsara ilaina be zany le père de la foi zay angambany azoko ijorona mba mivety voninahitra manandreny amen azafaka kely angambany amin'ilay hoe école satria no an'izay vaovao na ambadiky ny radio any koa mety vaovao hoe fa ina marina moa ilay école ianao raha vao misinscrire amin'ny zavatra anankiray matière anankiray ohatra dia ny zavatra eritreretinao voalohany indrindra vao misinscrire ianao voalohany indrindra tsy maintsy misy passion zany ao anatinao zay mety mbola tsy développer les passions fa plus ianao manaraka an'ilay école plus ianao manaraka an'ilay cours plus midécouvrir mes passionné foana ianao mba eritreretao ny
ny zavatra ataon'ireny ataoko hoe maka ohatra hoe médecine matetika ny olona raha ohatra hoe mijery ny fiainan'ny médecin eto France ohatrany hoe milibaliba be pépère be zareo fa mahatonga ny zareo hoe pépère amin'izao tena ny fofotry ireny tena kaikanao hoe niaritry ireny tsy matory ireny vavolombelona ireny hienjana be daholo ny ankabeazany tsy matory mahafohity ny olona mandeha mirevy mandeha vocal fa zalahy tsy maintsy mifofotra satria tena tiany le izy ny tanjony zareo fait rehefa miresaka amin'ny dokotera tsy any amin'ilay hoe anana vy le pépère sy mémère be aty amin'ny marina hoe vola be fa tena efa ao anatin' zareo mihitsy ny le fahasoavana hoe te hanampy olona dia te hanasitrana ohatr'izay ihany koa ny école averiko ohatr'izay ihany koa ny école amin'Andriamanitra école du Saint-Esprit école du ministère au fait tsika ireo efa napetraka Andriamanitra ao anatinao mihitsy hatramin'izay misy semence napetraka Andriamanitra zay ao anatinao ary fotoana izao tena hoe kaikinao hoe c'est ma saison c'est mon temps fotoananao zao tena apiroboroboanao amin'ilay izy amin'izay aza manaiky tsony etofen'ny satana ilay izy nandritra ny 30 ans Jesosy tsy hita mihitsiny fa rehefa tonga ny 30e année gaga ny olona fa taizy io bandy io avaizy io olona io ngambo io tsy zanaky Joseph nga ny anabaviny sy anadanga tsy miaraka amintsika eto ny rahalahy sy anabaviny azafady satria nanao zavatra tsy takatra ny sain'ny olombelona izy pendant 3 ans et demi satria tonga ny fotoana tonga koa zao ny fotoana anion'Andriamanitra anao fa zao raha ohatra ka voany amin'ny première cycle tsika nataoko hoe première année ny dokotera anankiray mpianatra dokotera anankiray dia kivy hoe diso be akay fa sarotra be izy dia tsy tonga any amin'ny 10e année mihitsy nisy mandrakizay fa ny tena sarotra ozy izy zareo dia le 2 ans voalohany ireny ny tena sarotra dia vao passé io 2 ans io dia mikole fotsiny amin'izay satria avy eo amin'izay koa misy ny spécialisation ohatrany hoe tsy haiko ny sasany pédiatrie ny sasany tsy haiko zay mety karazany ao amin'ny domaine médecine zany ohatr'izay ihany koa ny atao amintsika ato izay ohatr'izay ihany koa miaraka amin'ny Saint Esprit voninahitra ny Jesosy mangataka ny tatimita indray tsika tsy rovavombelona ihany koa ny amin'izay hoe zavatra niova ara-panahy ny tanjony anaovantsika le témoignage mamerina voninahitr'Andriamanitra ary tianay aseho mihitsy zany amin'ny assemblée hoe misy zavatra miova eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho anareo ambadika andrateo mbola manasa anareo foana tongava efa kami misy tongonareo fa tongava rehefa mbola misy ny fotoana fa tsy fantatsika zay viany tompo mianary aza kivy aza manaiky fatoran'ny satana mety karazana aretina sy karazana problème fa vitan'Andriamanitra io voninahitra ao an'Andriamanitra reriany zany ny joroako vavolombelona eto voalohany indrindra aloha tamin'ny 2014 zany no niditra tato amin'ny HVKL dia mamanay nitondra anahy dia nandritra n'izay fotoana izay dia nahita fiovana be da be zany za surtout tamin'ny spirituelako zany ohatrany hoe tamin'izaho mbola kely efa oety mamanay mivavaka ohatr'izany fa tsisy ohatrany mbola bebe spirituel ohatrany hoe mbola zazakely ohatrany tsy haiko hoe tsisy zavatra hoe voaraiko zany fa nanomboka tamin'izany hiditra tato zany dia hitako hoe mitombo me développé zany spirituelako dia lasa lasa afaka zany le secret miaraka amin'Andriamanitra dia ny témoignage voalohany ohatrany hoe tamin'izaho vao niditra dia efa iny foana hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia manana autorité ohatr'izany fa tamin'ny voalohany ohatrany hoe tenenina fotsiny le izy fa tsy expérimenteko mihitsy le izy dia ohatrany tsy hitako mihitsy zay fruit an'izany dia avy eo amin'izay nanomboka tamin'izany hiditra tato dia lasa hitako zany le izy dia exemple anankiroa zany no teneniko tamin'ny herinandro niteny pasteur unja hoe nampibaiko métro nampibaiko bus na inona dia mety to dia maneho ny voninahiny ny Andriamanitra dia tamin'ny apitony dia niexpérimenteko le izy dia tany anaty métro zany za dia
dia somary maimaika dia misy izy aho hoe vao mivoaka eo dia tsy maintsy misy bus dia to dia efa nimagineko to atatsaiko mihitsy le position hoe eto za dia hitsy le bus fa tonga dia vao teo amin'le position dia tonga le bus dia exemple faharoa indray tamin'ny vendredi nandeha tany am-piasana manay dia za tsisy lakile dia nefa za tsy te hisone fa ao le patron dia vao andeha hiditra an'le varavarana dia to dia nefa le olona le toerana zavatra amin'ny désertika tsisy mivoaka mihitsy dia vao niditra teo dia hoe vao miditra dia tsy maintsy misy mivoaka dia tonga dia miakatra fotsiny aho dia vao niditra moa za dia ngama za dia amoka telefona dia misy mivoaka dia to dia tafiditra dia ny zavatra tena remarqué kokoa za zany misy miteny foana hoe rehefa misy manao témoignage dia hoe rehefa misy pasteur amiteny dia ohatrany hoe miresaka amin'ny fiainanao ohatrany ohatrany hoe tena fiainanao mihitsy nyteneny dia nefa za tsy mbola niexpérimenté an'izany mihitsy ohatrany za hoe ohatrany impossible tsy haiko dia avy eo amin'izay nanomboka tamin'izaho tady dia ny zavatra remarquéko na ohatra hoe prédication na message le amin'ny téléphone le alefan'ny taty miresaky ny latsinainy reny dia ohatrany hoe misy situation traverseko zany dia to dia iny mihitsy ny tena hoe doazeta to dia iny mihitsy ny kay le zavatra iainako dia lasa teo amin'izay vao tena resy lahatra hoe zay dia tady koa zany nahitako ny puissance ny prière sy ny intercession dia exemple roa koa teneniko tamin'ny voangaikangana zany dia nisy cousinay hoe very dia nalefa mamanay zany hoe atao intercession dia natao chaîne de prière natao intercession le izy dia quelques instants tao aorinan'iny fotsiny dia hita le cousinay dia ohatra koa hoe vao tamin'ity herinandro ity koa nisy ny zanaky ny mamanay zany hoe hiala hianatra izy fa misy problème any amin'ny fianarana dia sady le directeur koa tsy indulgent mihitsy dia niala n'iny zany zay hoe mba nanao intercession dia nanao intercession zay dia niapitsiny any dia hoe tsy averina hianatra ihany izy sady lasa doux be le directeur dia raha ny hitako zany tsy niara-panahy rery no tena antain'Andriamanitra fa na ny ara-nofo arany tamin'ny fianarako koa zany tamin'izany 2014 niditra tato terminal dia amin'le année de sixième mihitsy hoe inona ny atao ohatr'izany dia tena mbola midoute be zany tsy haiko mihitsy inona ny zavatra ataoko dia ozy izy ny mpanombokan'Andriamanitra hoe apetrao amin'Andriamanitra fotsiny fa hainy to dia hainy io dia eny dia mifavahana zany za dia avy eo amin'izay nanao an'le toronton amin'ny APB dia to dia nisy fanavahana be zany satria ny filière sélective dia sur 600 personnes 50 any accepté dia za parmi les 50 dia to dia tsapako be zany le fanavahana sy le fitahina dia nefa tato amin'ity sekoly tato amin'ity raky ity nanomboka hoe tena ny expérimenté an'izany tena hoe zay dia nisy dia any am-pianarana koa zany ianao to dia fantatry ny olona hoe iza ny ao anatinao to dia ohatra fantatry ny olona hoe jesosy ny ao anatinao nefa za tsy mampiseho an'izy koa fa tsy mampiseho fa to dia hita an'izany to dia resaka spirituel le izy dia nanao exposé zany ny mpiara-mianatra aminay dia nanao exposé tamin'ny teny anglais dia ny sujet mombana parodian'ny Jésus-Christ zany momba parodian'ny Jésus-Christ dia ohatrany hoe blasphème zany le izy dia henoko le izy henoko mihitsy le izy dia tena dia zany gaga ihany
dia weekend igny a to dia nandefa amin'ny message nefa zay tsy hoe presaka be hoe nanofiny izy hoe nanao pardon tamin'ny exposé any dia izy hoe désolé taminahy dia tasy hoe ahoana le izy fa to dia fatako zany hoe le jesosy tato anaty to dia fatany hoe zay dia tato koa zany le expérimenteko an'le hoe miditra dia chat dia mivoaka dia lion dia voninahitra ao an'Andriamanitra mbola hiditra ihany amin'ilay école verina kely amin'ny école satria misy vaovao misimisy tsika nare zao tsika teo resaka hoe fanolorantena ho an'i Jesosy mety hoe mbola misy tsy nanao an'izany dia hoe inona zany tsy maintsy atao ve zany mino Jesosy eo ampoko dia efa ampy zany mitenenao fa tsy ampy zany mitenenao satria raha ny école n'izao tontolo izao zany tsy maintsy misy fisoratana anarana tsy maintsy misy choix-anao mihitsy mandeha misinscrire dia enao tsy inscrit misy fotoana ianao inscrit viavany ray aman-dreninao fa hoavy ny fotoana rehefa tonga moa zany le fotoana ohatra hoe vita ny fanalana baka sy ny karazany choix-anao amin'izay satria miankina amin'iny ny lalanao ataoko hoe mandrakizay mihitsy zany raha mbola eto ambony tany ataoko angamba fananao an'izany daholo tsika tsisy miforceny ray aman-dreny zany fa mety hoe nisy fotoana mety miforceny fa avy eo amin'izay tsy maintsy nylacheny ianao au fait le fandraisana an'i Jesosy ho tompo famonjy ny fiainanao manokana ohatrany hoe misinscrire mihitsy ianao amin'ny Romains 10 verset 9-10 misy an'izay ohatrany hoe misinscrire ianao ary ny zavatra mahafinaritra dia zao io école io efa payen Jesosy ny écolage tena akaikinao efa voapaye ny écolage zany hoe ianao tsy mila takina écolage tsony tsisy vola takina aminao tsony fa zao kosa aloha fotoana takina tena akaikinao fotoana kosa takina zany hoe le fotoana takan'izao zany hoe tonga dia mianatra ianao raha ny eno tsara n'ilay vavolombelona anankiroa teo zao nareo dia hoe misy zavatra ampianarina dia misy zavatra ampiarina olona ny ankabeazantsika eto ankoatran'le groupe kely ery amin'ny farany ery dia olona efa nianatra an'izany hoe misy labo zany hoe miditra labo amin'ny fizika efa nanao an'izany daholo kosa angamintsika zany hoe misy zavatra teorika atao any ampianarana dia misy fotoana amin'izay midina any amin'ny labo dia faly ery hoe andeha anao expérience manomboka seconde moa tena misy an'izay raha tsy diso dia manao expérience dia manao an'le izy mipratiquer an'le izy mihitsy raha ny eno ny vavolombelona tatimita teo zao dia voninahitra an'i Jesosy mihitsy ny amin'le misy fiovana mihitsy zany satria hoe zaho ohatsy izy efa nitezana hatramin'ny mbola kely tezainy mamako momba ny resaka Andriamanitra fa ny expérimenté an'le izy ny tsy hitako mihitsy tsy hoe fiambona akory ny ataon'ny HVKL mission fa zay mission any HVKL mampianatra ny olona hianatra an'le teny mihitsy ho vérité ao anatin'ny fo dia vérité ihany koa eo amin'ny fiainanao le izy zay tsetratsetra tsy maintsy nilazaiko ihany koa amin'ity école ity ka misy ny école des solutions asain'ny fanahy masina natsangana école des solutions premier samedi du mois deuxième samedi du mois école de guérison misy une école pour la famille tout ce qui concerne famille zany na resaka besoin familial na relation couple na relation parents et enfants na relation enfant et la vie sociale zany mihita ao daholo ampianaran'ny fanahy masina dia misy koa l'école de prospérité tsy hoe école momba ny vola akory fa école momba ny hoe mahatonga ny zavatra rehetra ataonao sy zavatra rehetra kasainao prospère daholo dia mbola manasa anareo zay tonga hiatrika an'le izy tsisy olona mihitsy nareo ngamba ny fantatsika tsara raha za manokana zao ny cursus scolaire koa nanomboka hatrany amin'ny maternelle ka hatrany amin'ny terminale dia 13 ans tsisy hoe voateraka zany ianao tonga dia hoe hanala baka fa tsy maintsy mipasser an'ireo 13 années ireo mety 10 ianao satria mety génie ianao dia raina ny tonga mety 17 ny sasany satria mety double be da be koa izy fa zao tsy maintsy nianatra ianao vao tonga amin'izao stade misy ianao zao ary takiny zao tontolo zao zany ary eo an-danitra koa nefa mitaka zany tena kaikinao hoe mitaky koa ny eo an-danitra ao tsisy olon-kolom-poana zany amin'Andriamanitra tsy maintsy mivoatra ianao karaha te hivoatra ianao tsisy olona hoe vao miditra premier jour de l'année dia hoe zara nga tsy ho avy tsony
tonga dia iny tsy ho tafavoaka mihitsiny za tsy miteny akory hoe raha tsy miverina ato anao dia tsy ho tafavoaka fa manasanao zay iverina foana ny collage efa voapaye a mety gagytsika hoe atsika zao tsy mitaty rakitra ilaina teny hoe kaikinao rakitra ilaina satria misy budget budget ana any amin'ny radio budget andresaka sono budget andresaka ofan'ity saly ity a nefa ty saly ity zao raha teneniko anareo a dia ozy nareo ahoana ary mbola natafavoaka atsika nefa antsika be da be ohatra zao ny be da be nyteniko ohatrany hoe mbola vitsivitsy fa miteny anareo a 300 par samedi ty saly ity a 300 € par samedi fa vita hatramin'izay efa presque ho tapatona zay tsika tato tsy mbola anisan'ny takina mihitsy hoe mba hiangaviantsika hijanona kely tompoko a mba ame 100 € fa tsy vita izy tsy atena kaikinao tsy isy koa tsy isy mihitsy tsika ary mbola hitombo satria zay le fanitenen'Andriamanitra atsika amplifie le mission a dia efa hitatsika le izy vavolombelona manaraka i datolaza asaitsika indray izy teka tsika ho an'Andriamanitra fa in Jesosy iaraka vai amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola misaotra anao indray Jehovah-Andriamanitra iray masina Jesosy Kristy tompo Saint Esprit satria tsy zatra nomanina fa fahasoavanao natonga ny eto tsirairay avy mangataka amin'ny famindram-ponao araka anao Saint Esprit tarika any mandrakariva satria tsy amin'herina mitanjaka avy amin'ny fananao iray ihany amen tsiroko fahavolombelona amintsika eto moa zany a mety ho lava izy mety ho fotsy aiky zay hitonan'Andriamanitra azy eo fa marina daholo ny teny pasteur Tommy teo marina daholo ny teny pasteur Tommy satria zao za olona curieux zay ny défaut mety qualité zay za afaka manao zatra ratsy curieux amin'ny ratsy afaka manao curieux amin'ny tsara ny tena nafinaritra ana un moment donné teo amin'ny fiainako zany a tapota amin'ny resaka choc na connaissance anatenin'Andriamanitra laza ny anarako be da be mifafantatra atao dafety satria efa ohatran'efa mitetitety fiangonana ihany ohatran'ny olona rehetra ary nanao chorale koa zany rehetrarehetra zany efa tsy nahafiaino an'ilay zavatra nitedavaka aza avaiko ianao mety manao asan'Andriamanitra pour te faire plaisir à Dieu mais c'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que tu aies des connaissances et toi-même tu fais quelque chose avec ces connaissances. Zao le izy nanambady tamin'ny 2013 tao anatina fiangonana pasteur malaza be zay tsy teneniko ny anarany tany Madagasikara nanambady fanena tamin'ireo olona nalaiky vady ireo fantatro ny niveau tamin'izay fahakalala taloha olona zao tontolo zao izy jereko izy mirehatra zako hoe ahoana koa reto mirehatra nefa tany irinako tany tenenina ana le fiangonana ay ok le no taty andafy za tsy natao anatina ekipana tanao le tsika rehetra hoe tia an'Andriamanitra daholo ny ekipanay zany isy mpanao évangélisation zay rehefa sabotsy olona roa ny etim-boany ny ampy olona 3 olona 4 5 eny les bonnes volontés tao fa zao ny tsy ampy ny onction de connaissance fona amin'ny tsirairay any tena ana le ekipa le vehivavy anankiray zay ny tena tampony ny tsy ampy tamintsika tamin'ireny raha laza onction no afaka manala divoly mety omezany divoly anao mety divoly T1 ny afaka ao teo fa divoly terminal tsy afaka ao mahatonga le divoly terminal tsy afaka ao misy onction tokony anananao ary zay ny atongavana amin'ny sekoly zany a tiako tenena aza avaiko misy karazam-piangonana be da be samy manana fahamezam-pahasoavana fa misy fiangonana spécial manana onction io onction io tsy voavidy voly io satria fa mipehian'le mpanompon'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra io zany araka ny teny pasteur hoe 17 ans ny olona anankiray vao tonga hoe mature le fiangonana anankiray zao miteny mihitsy hoe 3 ans assiduité zay anao vavaka atao hoe mature satria zao nao zany androany miditra inscription le tenen'ny pasteur teo hoe tsisy nomaniko zany rahatra rehetrarehetra teneniko anao zany ozy izy pasteur teo hoe nao mila manolo teny ianao zany tsika rehetra mivavaka daholo manolo tena zany za dia manaiky tompo fa andrain'i Jesosy ho tompoko sy mpamonjy anahy manokana dia mino fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty tena zay vava fotsiny ianao fa tsy miditra amin'ny lohanao zay tout de suite fa rehefa aneriana any zay vao tena miditra amin'ny lohanao iny la inscription ataonao rehefa tena resiresy lahatra ianao masa miditra amin'ny batisa ianao mety salo anao voalohany fa vita batisa tamin'ny mbola kely fa rehefa mitombona les connaissances
zay anao masa dia zay le teny le mpanompon'Andriamanitra teny anazy tsy ato izy hoe 3 ans successive zay mahatonga an'le sekoly important isaky ny sabotsy za zao soroko famarina za miasa taloha assidu nanana fotoana fa zao mandeha araka izay azoko atao dia indraindray koa miconnecta azoko izay atao ary tena mahagaga tena misy puissance ana révélation izy fa tamin'iza le connecta indray alina iny zao any amin'ny RER parc des expositions miditra dia juste le thème ilaiko nien dia tapaka le connexion dia tonga dia l'intervenir tany amin'ny Facebook tena zay le zavatra ilaiko zany hoe tsika teneny hoe tout le monde afaka mitory teny afaka mandeha fiangonana zay tianao anao isan'andro fa misy natao hoe révélation io baiboly io zany raha vakinao tsy révélé io fa Saint-Esprit mamea le révélation zao mety aminao androany tsy hoe tsika fireo gasy daholo dia thème momba Madagasikara ndresana tsy izay misy olona mety tsy miteny problème tsy mahamenatra ny problème tout le monde tsy maintsy mandalo problème na mbola fahotana mbola ato amin'ity fahotana tsy maintsy andalo an'io anao satria tant que iny tsy révélation zany tiako teny hoe resy lahatra ianao hoe afaka amin'iny amin'izay zao zany le fandehany nangetahay tamin'ny vena tamin'ny Madagasikara 2013 fandehana tamin'ny Tati Colombia olona sendra hita zany nanao l'équipe à l'évangélisation ary nagaga nandrasan'le tobile any mihitsy Tati Colombia dia nandrasany avy tonga dia nandeha l'évangélisation nandeha tany amin'ny province tany dia nanao témoignage Tati Colombia nakory ty olona mampime be ty mampime tiky tenenina tsy mitovy amin'olona rehetra ny zavatra resahany zany romodromotra romotra zay le liony le romotra le fivavahana zany samy mivavakety any fa ty dia curieux zaho atady tsara zaho olona curieux azafady zaho olona intéressé positivement zany hoe raha olona zay nandranandra dia tsy tiako izy zay dia tiako tenena zany hoe raha olona zay misy zavatra tsy fantatra m'intéressé anahy ary zaho tany am-pianarana zay nampahay anahy za mijery fotiny izy amin'ny voalohany atao am-pianarana dia c'est la personne à abattre c'est tout tiako tenena je dois être plus que cette personne dia zay etaeta zay zany travaillen'Andriamanitra tamin'ny fivavahana hoe mila mitombo les connaissances ary les connaissances ho antsika nomeno any tsy haiko anao na any Amerika na aiza misy anao connaissance tompoko tsy hitanao rery ao an-trano za koa mba nijery internet mba nanao recherche fa ny révélation dia efa nisy olona mipay an'le prix ianao ohatra miasa isan'andro fa ny olona prix an'le prix adiny ray adiny valo mivavaka ao mivoaka le révélation zay fiangonana teny any zao nitako manana zay niveau zay eto andafy HVKL dia nanankiroa tsy teneniko fa vazaly anankiroa satria mahatonga anahy manana lezy tsika matoa mivavaka tanjona roa ihany vokatra ho anao dia vokatra ho amin'ny manodidina vokatra ho anazy zany teneniko atsika mandalo fahasairana anara-bola dia sekoly dikan'ilay sekoly fa tsy zavaka atsika ianao any an-trano mety manana verset roa telo sekoly efa manana verset 100 au moins 10 zany tadidiny sainao misy zavatra tsy hitanao ampahanetretena nderekarao za zao mena prospérité faran'izay zokina mbola vo matériel zay spirituel zany tsy manambary mpanompon'Andriamanitra voalohany indrindra teo amin'ny fiainako nahitako radio de miracle tamin'ny 31 nampime be tamin'le radio miracle tsy tompo pasteur Odolo zay zany anao mety hatra mpanompon'Andriamanitra nefa Andriamanitra efa miteny fanameko anao izy mifanahaka dia raikitra le radio de miracle zay moa mpanala devoly tadio tsara hoe mpanala devoly isaky lakamisy tsy haiko le devoly mbola manao inscription isaky lakamisy fa tamin'le radio de miracle teo amin'le ramatoiny azavaiko tsara izy zany tsy mitovy mihitsy na le thème satria misy amin'ny famarina ten'Andriamanitra ary za mino ny sekoly iraka HVKL tsy mivoana amin'ny ten'Andriamanitra ary zay ny any important raha mahita communauté fivavahana ka mivoana amin'ny ten'Andriamanitra resaka mantsy le mivoana resaka dimy rehefa avy eo le tsy mivoana zany dia ten'Andriamanitra mazava tsara zao famantaran'izao ny anarak'izay mino hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hay izy raha misy fiangonana mbola tsy miteny an'izay dia tokony ametra-panontany izy marina eny zany fanahaniza natao aminareo ato na klasy fafiry nareo dia zay le nirali de miracle iny intercession prière en langue maraina tontolo zay tsy mbola niteny to tsy haiko raha manomboka ny teny izy
dia raikitra le raha de miracle dia efa tonga teo zany paster Rodolphe ray aman-dreny ara-panahy tamin'ny Skype teo dia samy nakanaka an'izay kilany teo zany dia nahazo tombe tamin'ilay madama zay comme ça lasa teo le vavaka teninao mety dia kapoka natao tamin'i Jesosy manasitrana ny aretina rehetra fa ohatran'ny film horreur le raha matoa teo voavoateny zay dia niogo ohatran'ireny alika reny dia avy eo le raha matoa ny teny tampoka izy terieny teny zany tenen'ilay devoly teo hoe aza miteny an'izay teny zay ianao fa afa baraky ianao tiako tenenanao za tsy mpiandry za tsy nitsiny za tsy pastera za tsy nitsiny ny fantatro fotsiny zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga sanak'Andriamanitra zay le fanolora-tena teo révélation anaty baiboly zay tsisy mianatra any am-pianarana fa tout de suite ianao fa ny atonga niny hery ny déclenché zay ny ilaina sekoly le hery zany efa namen'Andriamanitra anao tout le monde reo zany zay efa nanolo tena zay mbola tsy nanolo tena tsy manana zay na amin'ny teny izy mivavaka za koa mivavaka tamin'ny mbola kely namaly vavaka Andriamanitra tamin'izany nianatra za nanao sekoly alady nanao fanasany tompo zay tianao nataoko daholo namaly vavaka Andriamanitra fa misy puissance ny révélation ary ny révélation dia efa le sekoly reny any le sekoly titre le anarana sekoly fa ny important misy olona mipaye prix amina amoaka révélation afa ny teny hoe vao mamaky boka maky an'ity Harry Potter ty anatsy fa misy révélation zany eo révélation zany dikany révélation zany dia hoe teny fandraiky amin'ny situation mampahomby anao tout de suite zay zany le tamin'ny rallye de miracle sekoly anankiefana anaty zany hoe fanasitranana famahana olana tokantrano fanambinana za zany efa nisitraka an'ilay fanambinana tsy haiko nareo rotaona ny tato mbola tany Saint-Denis zay mbola tany île Saint-Denis olona firy tsy efa témoignage isaky ny sabotsy reny zay tsy azoko mihitsy mbola tsatsy zao le olona fa mety manana ny occupation izy misasany zao milala vola sady tsy mandofo atrano ary manana teny paster teo afaka atao mihitsy ny oreta miandry atsika ny huissier fa atao loha plus tsy possible zany anatin'ny prospérité raha tena mino ianao ny azy zany miverina amin'ilay dimy amin'izay le sekoly io zavatra anankiray zany anisan'ny polémika teo amin'ny fiainan'ny olombelona atria misy mpanompon'Andriamanitra midévier izy lasa amin'ny paster amin'ny vola effectivement lasa amin'ny paster izy raha paster koa tsy mahalala atao hoe dimy fa ny puissance ny famafazana zany ny imagen'ilay dimy dia ny anisan'ny famafazana zany invitena ny olona any ivelany any amin'ny radio sy ny internet any famafazana fotoana zany no zany mamaha fotoana matotona reo olona rehetra eo afaka mijery baolina afaka za zao tia cinéma afaka mijery cinéma afaka manao zay tianao atao anao sabotsy fa ny zavatra remarqueko zany manao pas anankiray anao Andriamanitra manao pas folo zay ny zavatra azafady aloha za miteny hoe curieux ny expérience comme zaraiky samy manana expérience tatiako aloha manana expérience ny sekoly zao hoe endroit secret ny anarany zika ny endroit secret zany hoe tokany ianao mivavaka dia ny anaran'izay ndray any le fiangonana anankiray zay dia hoe se retirer zany hoe manao retraite ianao dia misy koa se prosterner tsika zao prosterner physiquement dia le paster anankiray zay paster na mionction-nareo zao teneko ny anarany zao sendra hitako liste amin'ny internet ozy hoe dikan'le prosterner izy tsy le physiquement fotsiny fa prosterner koa pensé anao ianao zany misy taona mihintsitra hoe za raha nga hijery amin'ny hevitra iny koa se prosterner dia zay le rema misy zany zavatra tenen'olona manana an'le zavatra manana an'le saint esprit manana daholo ny olona fa ny degré tsy mitovy dia zay zavatra remarqueko ty za ihany na amin'ny remarqué ty le jour kosa aloha nareo nitsofo ny karambe dia niakatra be le révélation ary nisy olona nanaterana vola zay ary eo amin'ny Gare du Nord izy vehivavy zay nanaterana vola zay dia niteny le madame io hoe tena pasteur Tomy kosa izy tena toko niakatra be ny révélation tsisy tsy bavakato izy zay madame zay mbola mitady fiangonana na mantaty dede izy mbola mitady fiangonana izy fa izy efa mirehatra tiako tenena zany hoe manasitsika zany selon la possibilité sy ny etaeta raha ohatra ianao ile de France aloha dia afaka mandeha anao raha ohatra ny Australie koa zay ianao dia andeha frais fa hoe tongava manatrika sekoly assiduité zany za aloha tsoko za tsy assidu satria za fona Jesosy fa ny essentiel fotsiny Andriamanitra plein de grâce ary tsika miaina grâce ny mita zao zay makina tatiako aloha misy taona niarany aina za afaka mitémoigner ny faveur divine ao amin'ny tatiako aloha misy romita
za afaka tatika aloha mety tsy hiteny izy fa fenafena misy zavatra tsena hoe ny impossible za impossible zay moa zay zany tena hoe réel ary atao misekoly ho an'ny izy misy tiky Nathalie ampitomboly etaeta fa tena palpable izy zay tena compasiteur hoe zao mihitsy zay le vokatra ny tena important tsy anaram-piangonana ny important fa vokatra hoe ianao zany raha manao zavatra selon l'écriture hoe diny ary afa namea le dimy aiza le izy aiza le résultat za teny anao zay koa zay matsy ny tena rangitiko amin'ny téléphone iny afa nalefako le ty le izy zao le somme de afaka roa andro niny miverina tsy kelikely izy tozy le zay fa miverina le izy oui tena tanteraka le izy mbola voadimy mary zay mbola misy zavatra fa be da be mo amarana azy zany a de gloire à Dieu zany fisian'ny secoly satria mino fa ho lasa lavitra ny secoly tsika ne tsy ahifankahita daholo e fa ny essentiel fotsiny amin'ny tantaram-piainantsika hoe nisy toerana anankiray a na nivozako fahalalana na ampiova amin'ny fomba fisainako tia tena hovaina mantsy ny zavatra rehetra tsisy koa raha mbola ao anaty problème anao samy hafa anao anaty problème tsisy connaissance sy anao anaty problème misy connaissance raha tsisy connaissance anao dia mifatiny androany le ty raha misy connaissance anao way ampiviana tsy koa inona za zao raha zay kanao tsy manana trana zao tsika miteny zao petraka man'olona fa nefa ny vision za zany miteniteny comme ça fotsiny miteniteny comme ça fotsiny exemple anankiray miteniteny comme ça fotsiny efa ao anatin'ny sekoly eo efa fahatsy vekail eo ty aloha ny tema nazy ngeza indrindra mamanay zao manao sekoly any Antananarivo tatika aloha mivavolombelona nampan'olona tena tao angaboneo par Viber zay teneko anao hoe inona ny zavaseo ianao mety mandalo galère za 2014 2015 nandalo galère surtout galère ana vola fa nandeha ny conférence en Saint-Esprit tany amin'ny fiangonana zay tsy teny le etaeta zany ny important te bloqué teo daholo za sady nahazo asa mois d'août 2000 mois de juillet mamanay aloha tena za nahazo asa de mois d'août mamanay zay tsy de tena d'accord loatra resaka évangélique secte makatsy makaroa zao ny teny mamanay tamiko mahazo miteny anao tonga mandeha na risy hoy tsy azo forcena tout le monde fa za ihany no mandeha any njo izao mandeha samarainy ary Madagasikara anao ifo amin'ny enina maraina zany mampime be izy ne tsisy atao inona nifoazako amin'ny enina maraina fa le soif zany mamanay zany zao vokatry voalohany le zoko zao am'izao efa limite ohatry zay efa hotazana atria efa niteny ny vava mihitsy ny teny nisy zavatra nampiainenokana zay tozy izy azagaky nareo raha anao batisa niazany ny essentiel vokatra amin'ny tenako dia vokatra amin'ny manodidina mba hatateraka amin'ny famarinana ten'Andriamanitra acte 16:31 minio an Jesosy dia vonjena anao sy ny ankonanao zay zany le vokatra ianao afaka mivavaka any fiangonana zay tianao ale misy thème zay hoe tu vas ataoko amin'ny teny frantsay tu ne fais pas un culte qui va plaire à Dieu mais tu dois faire un culte qui plaît à Dieu zany hoe ianao mety dia ataoko an'izao ty zay ny dikan'ireny sary vongana Jesosy Brésil reny anao syna sary vongana mba tsy tian'Andriamanitra non ianao miezaka manatona an'Andriamanitra amin'ny méthode anao zay ny dikan'irema ny révélation ny Saint-Esprit miteny hoe zao atao faza ianao zao atao dia sekoly mahita an'izay secret zay ina moa ny teneko farany teo ay avararaka azy farany tena farany zany ay tsy manana trano mais ça c'est pas grave raha tamin'izao taloha zao dia c'est très grave zareo zao nahita an'le trottinette manga kely iny révélation iny ny trottinette manga kely iny la preuve fidélité an'Andriamanitra tsorokanao famarinany tsy manana frais zany tena confessé tamin'ny pasteur Tomie nilesina sekoly tamin'izay nous sommes infidèles zany hoe nous izy manazana vavanao fa fonao lavitra na infidèle vola foana tenen'Andriamanitra satria Andriamanitra ny manankareny fa le acte ny important dia le acte na fotoana zao ianao any mety any amin'ny internet mety misitraka le valombavaka fa le acte amin'izay ny andrasan'Andriamanitra bo porte de Pantin métro 5 zay tena satria ingrat zany ny olona ohatran'izay alors tsoroko marina ingratitude tsy tian'Andriamanitra mahazo indray mpandeha anao baibay lova ten'Andriamanitra mihitsy ny teny acte 1:8 ty zao no mariko atsika ty aizy izy teo acte 1:8
si Ésaïe 12, 4, 6. Ozy ny acte 1, 8 amin'ny anarantsasy mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Any hoe exige zany témoin anao. Anao afaka miafina. Mpiara-mianatra aminao silamo afaka miafina ianao. Fa ny Jesosy ny teny anao tu seras témoin. Témoin zany ohatra zao mijoro zao hoe oreto. Zao ny situation taloha dia zao izy amin'ity e. Et dia any amin'ny Ésaïe 12 izy efa mbola miteny any 12, 4, 6 hoe et vous direz en ce jour-là louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Raha samy anafina daholo tsika dia tsy mahomby sekoly io. Tsy afaka fenao zavatra miary azy. Olona naikely tahitako avao tsy afaka mataka zao. 75 e. Ho anareo izay manao régime. Vazivazy ray lavaka. Vazivazy ray lavaka. Za zany nahino témoignage ny Dady Torija tamin'ny herinandro iny. Kely fotsiny ny henoko. Misy ato amin'ity sekoly ity zany a. Misy ny témoignage. Témoignage égal misy ny fruit. Tsy haiko izay any aminao any a. Raha ohatra ianao mioty ny fruit zany any amin'ny internet, radio, tsy haiko raha Ile de France ianao a. Raha mbola amin'ny fiangonanao anao aza mianatra. Tonga afa mianatra. Tsisy mitazanao. Za zao manana ny fiangonana. Fa za tonga. Manana fiangonana ka azafady a. Fanara ihany a. Mitovy daholo fa ny onction tsy mitovy. Dia izay tsy hanana ny aty dia hanana ny aty. Fa ny bazin'ireo kosa aloha mitoro ny fanjakan'Andriamanitra izy tsy mitoro zavatra hafa. Raha vao mitoro zavatra hafa zany dia izay. Gloire à Dieu zany a. Peace.